kolokolo io mamboatry firenena kolokolo io aoka zay ny kolikoly kolokolo io fampitompona ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fikarakarana ny fanadina-mpanjakana efa nanao ny bianco hatramin'izay ary mbola anao kanefa misy ny fanatsarana ny paikady hoenty miasa ny vovonana iadiany lohany dia nitale general ny bianco andriamatola azy erikidonandrimirina ny vahiny fandarana an'io tahaka ny ahoana indray zany ny endrika isehony ny fomba fiasan'ny bianco amin'ny fitandrona izany fahadiova ny fanadina-mpanjakana izany tompoko misaotra anao nametraka ny fanontaniana nefa alohan'ny tena maliko azy a dia mba tiako ihany ny manamarika fa ny loha hevitra izay noraisitsika tamin'ity herinandro ity zany a dia tafiditra tanteraka ao anatin'ilay singa izay hoentina miady amin'ny kolikoly dia ny fisorohany izany dia miseho amin'ny endrika anankiroa ary ny fomba fiasantsika atao anatin'izany a fampitompoana ny ady amin'ny kolikoly ao amin'ny fikarakarana ny fanadina-mpanjakana ny voalohany a dia ny hoe fanakinana ny fisorohana nyzay irika izay a eo amin'ny fikarakarana ny fanadina-mpanjakana ary ny faharoa dia ny hoe ny fidiran'ny bianco mihitsy a antsehatra tahaka ny efa natao teo aloha mba hitondrana ny fanakatonana ny irika rehetra satria misy reo ataoko hoe sekoly mpanjakana sasatsasany a na fifaninanana idirana hompiasa-mpanjakana sasasasany zay nampaneno sahona loatra ka tsy mety intsony raha ohatra ka tsy akatona reo irika ireo ary rehefa mikatona izy a dia mametraka nilay fomba fiasa mampanao sika rehefa aveo dia iza sy zavy ary a ireo ataoko hoe fifaninanana atoato zay isehony zany endrika vaovao ny fomba fiasa ny brao zany voalohany aloha dia ny eo amin'ny fifaninanana idirana eo amin'ny polisy pirenena zay atao moa amin'ny faraparan'ity volana ity tahaka zay ihany koa ny ao amin'ny akimilina reo manamboninahitra ary efa voasorotsorotra any hoany ihany koa ny fampidirana an'ireo izay hiasa ainy amin'ny fonja dia reo ataoko hoe fifaninanana efatra ireo zany a no ampiarana an'ilay fomba fiasa mampanao aoka zay ny kolikoly raha mijery amin'ity fomba fiasa mampanao ity zany sika afaka manantena hoe zany reo mpisehatra tsirairay ao anatin'ireo fifaninanan'ireo fa tsy amela irery azy ny bianco dia tena tsy mamela irery mihitsy araka le voalazako teo satria izahay dia manome ny tantsoroka tokony ahitana vokatra sy hahombytsika ao anatin'izany a raha samy miezaka ny tsirairay a ikajy an'ireo sotoavina zay voalazako teo hoe tsy fitanilana ny mangarahara ny tsara koa ny manamarika satria misy an'tonkona sasasatsasany dia ohatrany hoe voatokana ho anna sokajin'olona vitsivitsy tsy ekena izany satria tsika atao anatin'ny tany republikanina ary zay li mpivoarana rehetrarehetra eo amin'ny fiainana ary te hanompo ny malagasy izy a dia tokony ho tafiditra raha ohatra ka manana ny fahamendrehana sy ny fahaiza manao satria misy kosa aloha ny sivana ao anatin'izany a ka rehefa manana nyreo toetoetra rehetra ilaina izy dia tokony ho tafiditra fa tsy misy any hoe atokonasa anankiray a dia voatokana ho an'ny sokajin'olona vitsivitsy dia ny farany io iateo dia ny UNMG fantatsika tsara ny zavatra nisy teo aloha teo tsy manaiky intsony ataoko hoe ny malagasy amin'ny akabeny ary nybraoma le teny adina amin'ny kolokolo hoe isy ny gabraraka ao anatin'ny fikarakarana an'io zay no antony amin'le endrika faharoa nanakaikezany braoma le tena ka misy olony braoma le tena niditra ao anatin'ilay vomiera manokana mihitsy isahana ny fametrahana an'io fifaninanana io mba hipetrahana ao anatin'ny mangarahara ary rehefa azo zay lenta izay zay avoavo ny eritreretana azy a dia afaka kisakitsika any amin'ilay fomba fiasa mampanao a dia ho ataotsika zany le tombony ao anatin'le hoe fomba fiasa mampanao dia ny hoe mba hahafahany braoma le teny adinan'ny kolikoly manatanteraka ny asany anankiray ihany koa satria raha fisoroana andresahana teo raha sanatria ka misy ny tsy fetezana na hoe fandikan-dalàna ao anatiny a dia hipetraka ny fanadiadiana eo ny eo ihany ary aleo tsy fanomezana tsiny le izy fa rehefa misy ny fitarainana mahakasika an'io a dia tonga dia tsy maintsy misedra ny braoma le tena edinan'ny kolikoly a izay mpisehatra tao anatin'ny tao a ahitana ny marina zay aloha dia tena olazainy zay ety am-boalohany fa hafa ny taloha hoe misy ny mety nampaneno sahona dia mety elaela vao ny tanterahana ny fanadiadiana fa raha vao misy izay ka mipetraka hita fa mitombona ao anatin'ny ango baovao zay voaray ny braoma le tena idina amin'ny kolikoly dia ho sokafana ny fanadiadiana ny fifaninanana idirana ho mpiasa-mpanjakana dia irika anankiray ho iateo idirana ao anatin'ny asa-mpanjakana midikan'izay koa zany dia hoe irika anankiray koa idirana ao anatin'ny otrikarepirenena ka mila madio sy mangarahara tanteraka ary tsy ao anatin'ny fitanilana no fikarakarana ny fifaninanana idirana mpiasa-mpanjakana ny zavatra hita ary eto a dia midera manokana ny zavatra natao ny polisy pirenena tamin'ny farany teo satria tena tao anatin'ny fanajanana zany sotoaviny zany mihitsy olona tena mendrika daholo
ary nanaraka an'ireo fepetra rehetra ny mpikarakara fa nindro kely dia nisy ireo nialan-daharana ary efa hita mihitsy fa tena madio le izy dia somary nampifilafila indray ary ny mpifaninana sasany rehefa tafiditra atao hoe ohatrany tsy mety aminay ty bahutage ataonareo ataona aminay ty fa aleo zay andiany amin'ny hafa fa zahay afaka manao an'izany dia atao ahoana moa fa io moa zany tsy fanerenana izy fa iny kosa dia azo hitarafana ny hoe fametrahana n'izany hoe tsy fitanilana sy mangarara ka aprisihana ny rehetra mba handray an'izay fomba fiasa zay azo eritreretina fa filamatra izay